Mbola ao aminareo hatrany ery havana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa ilay fahamarinana. Filazantsara araka ny Matthieu toko 7:7 hatramin'ny 7:10. Matthieu toko 7:7 hatramin'ny 7:10. Ny fanahin'ny tompo mbola hitarika antsika indray ka ampitombo antsika amin'ny fanoloran-tena masina hiverina indrindra amin'ny fahamarinana. Voalohany ahitana ny anarany Matthieu ato amin'ity filazantsara mitondra ny anarany ity ny Matthieu toko 7:7 izay voatolotra araka ny soramandry milaza ny fiantsoana azy ho isan'ny apôstôly. Ny anarana hoe Matthieu dia anaran'ny Leviany saingy nomeny Jesoa azy rehefa namaly ny antson'i Jesoa izy. Matthieu adika hoe ilay fanomezan'Andriamanitra. Matthieu ilay fanomezan'Andriamanitra. Ary araka ny soratra masina nivakina teo ampamoriketra ilevina i Matthieu no nantsoin'ny tompo hanaraka azy dia nitsangana ka nanaraka azy. Amin'ny perikopa izay manoloana antsika ry havana dia misy fiantsoana anankiroa. Voalohany fiantsoana ny mpanota ary ny faharoa fiantsoana ny mpitazatazana. Fiantsoana hiverina amin'ny fahamarinana. Miantso anao ny tompo ilaozy ny toeran'ny mpanota. Miantso anao ny tompo ilaozy ny toeran'ny mpamonta. Ny mpamoretra dia tafiditra tao anatin'ny sokajin'ny olona farahidiny tamin'ny fahotana. Olona nivarotra ny tenany mba ahazon-kanina. Mpikarama tamin'ny mpanan-karena Romanina izy ireo mba hamorietra. Ny famoriketra Romanina mantsy dia tahaka izao. Raha atao hoe ity ny tanàna Antananarivo mila hetra 10,000 dia mpanan-karena Romanina anankiray no mandoha izany amin'ny renivohitra Antananarivo commune, ary io mpanan-karena Romanina io indray no manarama olona amin'ny anaran'ny tenany hamoriny hetra isan-tanàna. Fa io olona karamain'ny mpanan-karena Romanina indray no mitsimpina olona tompo-tany eo amin'ilay tanàna hikarama aminy. Dia mialany amin'ny mpanefoefo Romanina tonga ao amin'ny mpamorietra isan-tanàna any amin'ny mpikarama. Izay zany ny fitombon'ny hetra alaina amin'ny mponina eo amin'ny tanàna anankiray. Mitombo farafahakeliny indroa zany ny fatra na ny sandan'ny hetra alaina amin'ny olona mpandoha hetra. Dia tena nahasositra ny mpiarabelona tamin'ny mihitsy zany mpamoretra zany satria tia kely, tia tena, tsy nihevitra ny fahorian'ny hafa. Izany no toerana nisy an'i Matthieu. Misy Romanina anankiray nanontaniana manao hoe inona ay ny karazana biby tena masika indrindra. Dia namaly izy hoe raha ny an-tendrombohitra dia ny bera sy ny liona, fa raha ny an-tanàna dia ny mpamorietra. Izany hoe teo amin'ny fiarahamonina noharin'ny fiarahamonina toy ny bibidia matahotra, mandripaka, mandrapaka. Ny mpamorietra tena mampiorohoro ny mpamorietra.
mihoatra ny liona sy ny bera. Raha ny atendrombohitra bibidia masika dia ny bera sy ny liona, fa raha ny an-tanàna dia ny mpamory hetra. Tena olona nangidy hoditra ny mpamory hetra, sokajin'olona nankalain'ny mpiaramonina taminy noho ny fitiavakely fetezan'ny karama amin'ny romanina ny mpamory hetra ho an'ny fiaramonina jiosy. Fanantsony tompo zany Levy teo ampamoriketra, nantsony tompo zany Matio ilay fanomezan'Andriamanitra teo ampamoriketra. Zao ny voasoratra eo amin'ilay 5:5 efa nivakiana teo ihany amin'ny anaran'ny tompo. No niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo ampamoriketra, ka hoy izy taminy, andeha anaraka, dia nitsangana Matio ka nanaraka any Jesosy. Miantso anao ny tompo, miala amin'ny toeran'ny mpanota. Ilay mangidy hoditra, ilay sokajiana tao anatin'ny mpanota, nalahatra tamin'ny mpijangajanga, mpamoretra sy ny mpijangajanga mialohanareo any amin'ny fanjakan'ny lanitra hoy Jesosy. Izany no nitenenany Jesosy teny indray makamonja, teny tokana, andeha anaraka. Eo am-perinasa, raha adika amin'ilay fanilian'ny fiarahamonina dia eo am-panotana, eo am-perin'ny fanotana mihitsy, fanaovana zavatra tsara ka ny sitrapon'Andriamanitra no miantso Jesosy manao hoe andeha anaraka. Teny tokana dia nampiova ny fiainan'ny Matio, nitsangana izy ka nanaraka any Jesosy. Tsy nianina tamin'ny velambelany Jesosy raha nahitany Matio, tsy nieritreritra izay fieveran'ny olona na ny toerana nametrahan'ny olona azy ho mpanota. Tsia, fa izao niantso i Jesosy, teny tokana, ampy ho nanangana any Matio hanaraka azy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, i Matio dia teo am-panotana raha ny hevitra ny fiarahamonina no nandre ny antso. Ianao aty am-piangonana mandre ny antso, miala amin'ny toeran'ny mpanota. Impiry isika no efa nantsona hibebaka ny amin'ny fahotana mety mamatotra antsika. Miala amin'ny toeran'ny mpanao kolikoly, mbola eo ihany ianao. Miala amin'ny toeran'ny mpivarotena, mbola eo ianao mijorojoro. Miala amin'ny toeran'ny mpifokarongony, mbola eo ianao. Impiry isika no efa nilazana, miala amin'ny toeran'ny mpankahala, mbola eo ianao. Impiry ianao tsy efa nitoriana, nantsony mba hiala amin'ny toeran'ny mpanota. Ho an'ny Matio indray makamonjy, ny fiantsony Jesosy dia novaliany nitsangana Matio ka nanaraka azy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, isika raha mandiny tena dia fantatrao ny toerana misy anao, fantatro ny toerana misy aho. Miteny amintsika tsirairay, indray mandeha indray maka indray Jesosy, ndeha anaraka. Miantso atsika i Jesosy, ilaozy ny toeran'ny mpanota, manarahany Jesosy lay fahamarinana. Tsarovy tokoa ry havana fa tsy ny toeran'ny mpanota nisy antsika voalohany, fa teo amin'ny fahasoavana. Genesis toko voalohany, ny fahatretrehana, ny fahasambarana nomen'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis toko 13 ravo zany, satria ny vilalana tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra isika. Ny antso ho an'ny Matio, izay antso ho azy ho anao koa, hanaraka ny Jesosy lay fahamarinana, dia famerenana antsika indray amin'ny fahasoavan'Andriamanitra.
mihoatra lavitra ny tany aloha. Rehefa mamaky ny Jeremia sika dia mahita ny hoe ampodiko toy ny tany aloha. Hositraniko izy. Ary izay ny antso ataon'ny tompo ho an'izay mbola mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpanota. Ilaozy ny toeran'ny mpanota miverena amin'ny fahamarinany manatona any Jesosy. Ny faharoa, miantso anao ny tompo, ilaozy ny toeran'ny mpitazatazana. Ilaozy ny toeran'ny mpitazatazana. Hitantsika eo amin'ny 10:10 hatramin'ny 7:10 zany. I Matthieu tsy hoe nisonitra teo amin'ny asa na nahazo promotion na koa nahazo fisonota-karama dia ndeha hanasa olona, fa izy ilay nahafoy ny toerana famoriketra, nahafoy ny zavatra rehetra. Ao amin'ny filazantsara kandioka izay misy zao tantara zao koa dia misy hoe nahafoy ny zavatra rehetra no manasa olona, maneho fifaliana no ny fiovan'ny fiainany. Miala teo amin'ny toeran'ny mpanota, maka amin'ny fahamarinana manaraka any Jesosy. Tena nasa olona izy. Niaraka teo ny olona nasaina, mpanota, mpamoretra. Fahandaniny teny hoeny nisy fariseo nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe fa maninona mpampianatra nareo miaraka homana amin'ny mpamoretra sy ny mpanota. Jesosy nahare izany dia nanao hoe tsy mifinaritra mila mpanao fanafody fa ny marary mandihana mianara ny hevitry ny teny hoe famindram-pony sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà tsy tonga hiantso ny marina ho fa ny mpanota. Filazantsara kandiko teny hoe fa ny mpanota hibebaka. Miantso anao ny tompo, ilaozy ny toeran'ny mpitazatazana. Ny fariseo eto no mpitazatazana ary mandindinika ny fiainan'ny olona. Hoay re tsy mpamoretra, hoay re tsy mpanota miarakinana amin'ireo Jesosy. Fa tsy mandindinika ny tenany, mahita ny fahotan'ny olona ny mahampanota ny mpamoretra, fa tsy mba mandiny tena hatsapa ny fahadisoany, tsy mba mieritreritra na misaintsaina ny momba azy, ahatakatra ny tsy fahatanterahany. Dia variana mitazatazana fotsiny, variana mitsimpona ny fahadisoan'ny hafa, variana misaintsaina ny tsy fahatanterahany sasany. Ary tadiditsika ilay fihetsika anankiray hoe za dia tsy mba tahaka ny olona io. Manamary tena. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, eo amin'ny fitantanana fiarahamonina dia rentsika izany hoe fitsaboana manatona vahoaka, fa tsy nahafoana ny marary zany. Antsoina hoe andao iza fahasalamana maimaim-poana, sao dia misy homamiadan'izao enao na izao filaram-bean'ny mpiasan'ny fahasalamana mitety tanàna, vaksiny etsero, fa mbola misy tsy vita vaksiny ihany. Mbola misy tonga amin'ny faratampony aretina ihany vao manatona dokotera. Misy ny hoe fitsarana mitety vohitra, fa mbola misy tsy manana kopi ihany. Tsy makany any amin'ny faritany sika, fa manodidina antsika tsy lavitreto. Mbola misy maizina potitry ny mazava, mijoro isan-tanàna ny fiangonana, mandondombaravara ny mpitory ny filazantsara eny an-tsena rehetra eny azy, fa mbola misy tsy mibebaka ihany, mitazatazana ny hoe iza indray no manolo teny, mijerijery ny hoe iretsy mpanoty retsy, ny tokony iaino an'izany fa tsy zatsony. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, miantso asy ianao ny tompo, ialao ny toerana ny mpitazatazana, ialao ny fanao tsindrotsindroka, ny fahadisoan'ny hafa, mitsaratsara, ny manodidina anao, enina dia ny olona tsy mpivavaka aza. Aza maka ny toeran'Andriamanitra, mpitsara, manetretena
eo anatrehan'ny tompo mba ho tsaraina ary ho amarinina ao amin'i Jesosy Kristy. Ho an'izay mahatsiaro fa eo amin'ny toeran'ny mpanota, ho an'izay mahatsiaro fa mbola mpitazatazana tokoa ry havana no nizoran'i Jesosy tamin'ny lalana, tsy tia ny andehanana akory dia ny lalany azo fijaliana mba hamerenana ny tsirairay amin'ny fahamarinana. Koa anio ataovy zava-dehibe zany hoe fitarihan'i Jesosy anao, fiantsony Jesosy anao hanaraka azy amin'ny lalany azo fijaliana mba hamerenana anao amin'ny fahamarinana. Raha mpanoty ianao na dia eo amperin'ny fanotana azy, ndeha hanaraka ao ny tompo. Raha mpitazatazana tahaka ny fariseo ianao, manatona dokotera fa marary ianao, manatona ny Jesosy fa mila fanasitranana ianao, tao tratra no mamiada ny fahotana ianao, ka amin'ny farany tsy voatsabo intsony. Dia ry havana, hovalitsika izany antso masina izany. Teny indray maka ataon'ny tompo aminao, ndeha hanaraka mitsangana, ilaozy ny toeran'ny mpanota, ilaozy ny toeran'ny mpitazatazana. Indro Kristy mamakivaky ny lalany azo fijaliana, hamonjy ianao indray, hamerina anao amin'ny fahamarinana. Amen.